Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny fangataham-pamelan-keloka, ny fifonana na ny fanaovana azafady dia tsy voatery hidika fa olona diso ianao na koa marina le olona hanaovanao izany. Midika kosa anefa izany fa ny fifandraisanao amin'ny hafa sy ny fitiavana no lehibe indrindra noho ny izao. Endry mpiainamana, menara manadino sy mampandefitra ny izao. Tsy midika izany fa ambany ianao na koa diso, nefa midika izany fa manetry tena sy be fitiavana ianao. Toy izany indrindra neny nataon'Andriamanitra tamintsika. Nafono Jesosy ilay zanany lahatokana mba ho fanavotana antsika ka hampitoy ny fifandraisantsika aminy, na dia tsy diso mihitsy aza izy ary anehoany fa tena tiantsika izy. Izao indrindra ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:15-10. Fa izao ny lazain'ny ray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary ao amin'ny torotoro fosy no manetry tena. Hamelombelona amin'ny fanahiny manetry tena sy hamelombelona ny fony ny torotoro fo. Tarika harilala azeverinao fa faharesena raha misy olona iray izay manetry tena fizananeno bakio izay nomeny tompo isika masainy mifanompo izay manetry tena ole tompolo hasaratra fizay mananja tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manetry tena. AWR zay lay onja ny fanantenana. Fanandratan-tena dia tsinotsinona fa toy ny volomborona lay vandanjaka manidina ny fanetrehen-tena toy ny diamondra tsy mpanana kanefa dia mafonja izay manetry tena hoy ny tompolo hasaratra fizay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manetry tena. Ny mievitra ny hafa ho ambony noho ny tena dia zavatra rotra tokoa manahirana ny saina kanefa mbadiny fa ilay Jesosy tompo tena ndraiky mba ho tonga ho mpanompo izay manetry tena hoy ny tompolo hasaratra fizay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena
awr manolotra hoanao feon'ny fonantenana misaotranao miaraka amin'ny onja-peon'ny feon'ny fanantenana na ny radio adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao eto ny namanao mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao Ilion Andre amin'ny tantsoa. Ny fanontaniana izay iarahantsika mamaly amin'ity anio ity dia ny hoe tena mbola izy tokoa ve ny fanenjehana ireo izay miziriziry amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, indrindra fa ny didy fahefatra mikasika ny sabata. Raha lazaina fa tsy zava-dehibe izay andro atokana hivavahana na latsinainy na talata na lahady, nahoana no hisy fanenjehana amin'ny fomba manokana mo atao amin'ireo izay hijoro amin'ny fitandremana ny didy fahefatra. Inona no anton'izany rehetrarehetra izany? Andao ho resahana. Fa milohan'izay dia manasanao hiaraka hivavakitsika. Raha izay ny-an-danitro misaotra no ny tombonandro izay omenao anay, vaovao isa-maraina ny fahasoavanao aminay, ny famindraponao, raha eo mamela ny elokay, kanefa aza vela fotsiny elokay fa diovy mihitsy izay ho afaka amin'izany, satria efa akaiky ny fihevinao dia amboary izay hifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny fiainanay. Tsy hainay izany fa ekenay kosa ny fanamboarana avy aminao, arovy amin'ny asany ratsy rehetra izahay. Hiaraka hianatra ny teninao izahay, misy fanontaniana lehibe teo izay irahanay mikaroka valiny eo amin'ny teninao. Mangataka anao izay mba hanome saina endry anay ary ampafantatra anay izay tokony ho fantatray mikasika an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy zavatra vaovao teo amin'ny tantara ny fisiana olona na antokon'olona na fanjakana na fikambanana na antoko-pivavahana izay manery ny olona amin'ny alalan'ny famoronana lalàna ara-panjakana, hanenjehana sy hamonoana mihitsy aza izay tsy mitovy foto-kevitra aminy na izay tsy manaiky iankohako eo amin'izay ankofany. Tsy zavatra vaovao izany, ary lasibatra hatrany ireo izay manaja ny didin'Andriamanitra, ny didy folo ny tiany ho resahana eto. Haka ohatra vitsika amin'ity anio ity, raisintsika avy ao anatin'ny Baiboly. Ary eto dia tsy pihana tsara, tsy miresaka antoko-pinoana isika, satria ny olona ho any an-danitra dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe zanaka sisa. Dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy miaraka, izay ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy, ireo no aharitra hatramin'ny farany. Mety tsy hisy fiangonana ntsony aza amin'izany, fa ny tsirairay ary natonga azy ho isan'izay zanaka sisa handova ny fiainana mandrakizay na tsia. Haka ohatra vitsy eo amin'ny Baiboly isika ary. Ny voalohany dia izay voalaza ao amin'ny Daniela. Ao amin'ny Daniela 3 dia hitantsika fa nanao sary olona volamena goavana be Nebokadnezara, ary namorona lalàna ra-pivavahana izay natao lalàna ra-panjakana mihitsy, fa izay rehetra tsy manaiky iankohaka amin'io sary vongana nataon'io dia atsipy any anaty lafaoro misy afo mirehitra. Dia tsy nety niankohaka Sadraka sy Mesaka ary Abednego satria fandikana kitsy rano izay voalazany didy faharoa amin'ny didy folo nomen'Andriamanitra izany, izay hajaina izy ireo, dia ilay didy manao hoe aza manao sarin'ny zavatra voasikotra ao anao, aza miankohaka eo anatrehany. Eksodosy 20:4 sy 5 no ahitantsika an'izay. Dia natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehitra tokoa izy ireo, saingy tsy maty fa narovan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Karazana fanenjehana ra-pivavahana efa nisy izany, izay natao ho lalàna ra-panjakana mihitsy. Aka ohatra faharoa sika ao amin'ny Daniela 9 indray. Daniela 9 dia ahitantsika fa nisy didy navoaka ra-panjakana izay mifanipaka tanteraka amin'ny didy voalohany ao amin'ny didy folo, izay voalaza amin'ny Eksodosy 20:7 manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, aza miankohaka eo anatrehany.
namoaka zany didy mitsipaka ny didin'andriamanitra izany Darios mpanjaka rehefa namporosian'ireo mpanolotsainy, didy izay mandrara ny olona rehetra tsy hivavaka na miniza na miniza afa-tsy amin'ny mpanjaka irery mandritra ny 30 andro. Rehefa tsy nanaiky an'izany Daniela, na dia nanana andraikitra tena ambony dia ambony teo amin'ny fitondram-panjakana aza, dia natsipy tao amin'ny lavaky ny liona, niaro azy tamin'ny fomba mahagaga nefa Andriamanitra, dia nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra azy. Ohatra faharoa izany, fanenjehana ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra koa izany. Tsy zavatra vaovao izany. Ny zavatra fahatelo resahantsika dia Jesosy tenany mihitsy no nilaza an'izany ao Matteo 4:7. Raha nitanisan'ireo toe-javatra iseho mielohan'ny aviany indray Jesosy, izao no lazainy ao: ary dia tolonao amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary hala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Dia nanomboka tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly tamin'ny andron'ny Néron, dia nitoy nandritra ny taona maro tamin'ny endriny samihafa ny fanenjena ny kristianina mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy ny kristianina rehetra fa izay mijoro amin'ny fahamarinana, satria be dehibe ny olona izay miditra ao anatin'ny laharan'ny kristianina noho ny antony ara-pôlitika na noho ny antony hafa, fa tsy isy fandraisen-dahatra mihitsy ao aminy hoe hanaradian'i Kristy tokoa. Ary voamarika teo amin'ny tantara fa ny kristianina izay nampiasa didy ara-panjakana hanenjena kristianina no tena nasika sy namon'olona be indrindra teto tany. Ary maro lavitra noho ny olona maty tamin'ny ady lehibe sy ny aretina rehetra nandringana olona teto tany, ny olona maty tamin'izany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa hiverina indray izany, meloa kely ny iverenan'i Jesosy indray eny amin'ny rahaolanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny Daniela 7:5. Daniela 7:5, izay mirakitra faminaniana hiseho amin'ny ho avy. Ary teny hanohitra ny avo indrindra izy, sy hampahory ny olo-masy ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Raha vakinao ny tontolo-kevitry ny Daniela 7 dia mitondra anarana kristianina ihany izy reto. Fa ny mahagaga manaiky eo ampiasain'ny Satana ary hiteny hanohitra ny avo indrindra sy hampahory ny olo-masy ny avo indrindra. Kristianina karazany roa zany. Ary ny mampiavaka azy, afantaranao azy, hitady hanova fotoana sy lalàna. Dia izay voalaza ao amin'ny didin'Andriamanitra, tena mifandray mihitsy ary voapirofo hatrany hatrany arak'izany fa izay manaja ny didin'Andriamanitra foana ny lasibatra, ary hiara ny fanenjehana. Dia mareo tsara ilay zavatra hampiavaka ny mpanenjika eto. Mampiavaka an'izareo dia ny fanovana ny lalàn'Andriamanitra sy ny fotoana izay manondro mivantana ny sabata. Halan'ny Satana manokana mantsy io sabata io, satria manamarika ny herin'Andriamanitra namorona izao tontolo izao izany, araka ny voalaza amin'ny Genesis 2:2. Vao misokatra ny Genesis 2:2 dia ny nanamasinan'Andriamanitra ny andro sabata no hitantsika ao. Mbola 2,000 taona mahery taty aorianan'izany vao miforona tompoko ny firenena Jiosy, ka tsy any Jiosy ny sabata, fa ny Jehovahandriamanitsika ny sabata. Tsisy antoko-pinoana mahazo miteny hoe azy ny sabata, fa mankatoan'izany no ataontsika na tsia. Dia andenga isika hamaky izay voalaza amin'ny Apokalipsy 13:7, 8, 9, 10 ary 17. Ahitantsika fa mbola hiverina indray ny fanenjehana ara-pivavahana izay ho amafisina amin'ny alalan'ny lalàm-panjakana. Ny rahantsika mamaky ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Izay ilay fahefana ara-panjakana. Ary iankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry, izay voavono hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo izao. Raha vao tsy manana ny boky ny ao amin'ny fiainany zanak'ondry, dikan'izay dia olona tsy handova ny fiainana mandrakizay. Na kristianina aza. 5. Raha misy manatsofina aoka izy hiaino. Izany hoe be dehibe zany manatsofina mety tsy hiaino, mety tsy te halala.
9 ary ny olona rehetra na kely na lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia hampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsisy azo ividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany. Ka raha mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe tena izy tokoa ve ny fanenjena ireo izay miziriziry amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, indrindra fa ny sabata? Tsisy antony izay andro ivavahana fa mety daholo? Tsy marina izany. Izy tokoa ny fanenjena izay rehetra mbola mijoro amin'ny fanajana ny didin'Andriamanitra, ary ity fanenjena ity dia ifantoka manokana amin'ireo izay manaja ny didy fa-efatra indray. Mario tsara fa lalàna ra-pivavahana izay navadika ho lasa lalàna ra-panjakana avokoa ireo, ary samy famonoana ho faty avokoa ny sazy ho an'izay mandika azy. Ary mario tsara, ary tsara mafisina fa lalàna mifanipaka amin'izay voalaza ny didy folon'Andriamanitra avokoa no avoaka amin'izay fotoana izay, ary ho antony hanenjena izay rehetra tsy manaiky an'izany fa mijoro amin'ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy hisafidy ny toerana misy azy ny tsiraray amin'izay fotoana izay. Tsy afaka aka ny toerana eo afovoany ianao, tsy maintsy ho eo amin'ny ankavia ianao na ho eo amin'ny ankavanana, satria lalàna ra-panjakana ny voaka. Ary ahatsiravina izany hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra, ny zoma olombelona ray manontolo mihitsy no esorina amin'izay tsy manaiky hanaraka an'ilay lalàna izay avoaka. Ka samia mifampivavaka isika mba ho isan'izay ho tafajoro amin'ny fanarahana ny fahamarinana. Amen. Dominique sy Emer Fontsy. Zay voasoratra ihany no tsy ahiviko eto izaho, ikorontana ny tany lavo izaho rehetra izaho. Very hevitra daholo zay milaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay. Fa nareo vahoaka sisa hosedrany ihany ko, fahoriana nalykisa mbola hitranga etoko. Maro ireo olombo afity zay ho voafitaka, fanalany ireo didy niala izy nisitaka. Fa ianao manahoana olitsoro foana ve, na handava manolona ireo sedra marobe. Ho ansika izay tavela mbola verinay iany, fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Fanareo vahoaka sisa hosedrany ihany ko, fahoriana nalykisa mbola hitranga etoko. Maro ireo olombo afity zay ho voafitaka, fanalany ireo didy niala izy nisitaka. Fa ianao manahoana olitsoro foana ve, na handava manolona ireo sedra marobe.
hoansikizay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa fa ianao manahona mboly tsoro fona ve nahandrava manolana ireo sedra marobe hoansikizay tavela mbola tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana manolotra ny fankasitrahananao tanora manaraka izao fandaharana tokana ho antsika izao nefa koa manasa ny rehetra tsy hankanavaka mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Maro isika tanora no nahavita ny fianarany, misy ihany koa ireo tsy nahavita izany hatramin'ny farany ary misy aza tsy afaka niditra an-tsekoly mihitsy noho ny antony samihafa. Nefa maro amintsika tanora toy izany no mihevitra fa eo amin'ny fanambadiana na ny fianterana amin'ny ray aman-dreny no vahaolana eo amin'ny ho avy. Ka misy amintsika izany mieritreritra hoe tsy mila miomana no amin'izany, mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Moa ve tena mitombona ve izany fomba fihevitra izany sa tsy? Mahakasika izay indrindra ary no resadresaka no manina ho anao eto miaraka amin'ny namana Elion. Fa miloha izany andeha aloha hanaraka tantara iray isika. Dia mino finaritra ary. Inona no trosanao? Tantara no soratan'ny Rota Sitraky ny aina, andrenesanao an'ny fanjany aina sy naridiana. Oritsila, efa ho avy izao ny faran'ny volana ka mba tokony eritreretinao kely ny vidin-jiro sy ny rano ary no fatrano a. Tsy vitako tsony kosa raha za foana ny mpisolo vaika ny akalana ka. Sahalan'ny hoe za rery no mipetraka ato amin'ity trano ity dia zany tsy maintsy mizaka ny fandaniana rehetra ato, nefa tokony hifampizarana. Ianao mantsy toa mandrimandry rivo izany miferinaina lavetoko. Ndry mihitsy ry anja ny tena manasarotra fiainana. Mbola afaka herinandro anie voafaran'ny volany e. Mbola manana fotoana tsara. Hoy ianao, moa ve tsy izany foana ny valiteninao isak'izay resahana fandaniana ato trano e? Anja. Firy volana izay za foana no miantoka hatramin'ny sakafo. Lehilahy anie ianao Oritsila e. Za aza vehivavy ny karama kely ity nefa mbola mahavita didy amin'ny fanampiana ny dada sy neny. Ary ianao, inona mba vitanao? Ndritiko be moralina betsy. Ny zava-misy neny lazaiko e. Tsy mbola nahita lehilahy kamo velona tahaka anao hatramin'izay nahatserovako saina. Nefa be sitrapo. Io tele io foana no andaniana andro rehefa tsy manan-katao. Tsy mba mihetsiketsika mikaroka zavatra manita-tsaina. Io ny hereta tolo lava anatotona ny saina eo. Ny tenanao aza tsy voakarakara fa voretra mamenatr'olona. Mahaliana ny fandarana mandeha amin'ny tele matoa amin'ny jery e. Inona ny olandry amin'izany? Za tsy manelingelina ndry. Sady zany miasa fa tsy hoe minapotsiny e. Na dia ataoko aza hoe asa tselika. Ianao anie Oritsila manana mari-pahaizana ambony momba fikarakarana solosaina e. Maninona ny tsy mitady asa amin'izany? Tsy tokony nandany vola be tamin'io fianarana io ianao raha zao ny hafarany ka. Nefa dada sy neny efa mba niafery hatafitantsika menada. Ka zao mampilaminay e. Tsisy mpaneritery. Afaka manao zay tiako. Matory maraina dia mihinan-kanina. Dia mandeha miasa. Ny riva mba manana tapakandro manontolaka ako aina indray sady hijereko tele. Ko inona maratsy an'izany? Tsara tokoa moa izany ô. Otry. Dia mandrapaoviana hono raha tsila be famaliana no hiaina tahaka izany ka. Sa hiandry ny tahak'izay zay vao anenina. Rehefa manambady amanjana karikala. Atao inona moa asa azy vola raha tsy hamelomam-bady e.
tsitako izay anasarotana fiainana raha mbola tsy manambady. Tsy miova amin'izao tsila raha tsisy vady satria nilana ny vady anie ka noana sy hikarakara e. Raha azoko tsara izany dia hiandry vady anohany tsila vao hitady asa tsara. Dia hiandry vady vao hokarohana vao anao metimety sy hikarakara vatana ary hitady asa. Zay indrindra azondry tsara. Ny andray aloha ny fiainako dia tsy handrasako olona izany. Ataoko mihitsy aza izay hampaleo tena amin'ny lafiny rehetra mba tsy heterako aman'olona. Ndry izany fa tsy za. Ay, dia mba vehivavy tahaka an'iza hono no iriany tsila ho vady amin'izany. Tsara tarehy, tsara bika, manam-pahaizana, mivavaka, endry, makarakara tokantrano, afaka mifanohana amiko ara-bola sy ara-pitediavana sy ny sisa rery anja. Ambony dia ambony tokoa no tetikao ka. Dia aiza hono aroviana ianao raha zoko no hita vehivavy lafatra tahaka izany amin'izato fiainanao kamolahy, tsy mahafehtena ary tsy mivaky loha. Zay mitady dia hita e. Tsy sarotra anie izany fa za fotsiny mbola kamo e. Sady za anie olona endry mivavaka, manam-pahaizana. Tsy hoe kila maina fa mba misy jerena ihany raha mitaha amin'ny lehilahy sasany. Ka inona indray? Mbola eo koa dada sy niny afaka nampy ahy e. Dia tena mahatoky tena tokoa izany ianao fa iraika aminao izany karazana tovavy irianao sy tany sainao izany. Jesy, mahatoky ny tena koa e. Ary faniriana tsara izany ho tanterahako amin'ny fotoana mety. Inona izao mampiomehy ny anja amin'izany? Manao ariary zato am-pandriana ianao ry tsila. Lazaiko anao mazava tsara fa raha izany vehivavy nofinofisinao ho vady izany aloha amin'izao vaninandro mandroso be izao dia tsy ho taitra amin'izay lehilahy midonana paona ohatranao izao mihitsy. Oindry tadio izay vao mahita amin'ny paozinao fotsiny izy dia efa kivy. Ny pataloha na rovitra na maloto na tsy voapasoka fa 3 rirana, ny volo aza azo anaovana tranom-borona sy ny sisa e. Tsy mitovy ny hoe tsy manana sy ny tsy mahavatena fa tadidio izany. Ambony fitetika ianao nefa tsy ampipaikady. Ary atao ahoana izany ny hamelom-bady nefa ny tenanao aza tsy velonao akory izao. Ny hofatrano aza tsy voaloha nefa tsy zazaray velomina ary tsila. Ny vehivavy tsotra, endry ary mivavaka. Zany ry anja dia afaka manaiky ny zava-misy a. Matoa izy tia amin'izao fiainako izao dia tena tia izy izany. Diso tanteraka ianao ry tsila. Ahoana amin'ny mahadiso an'izany? Aza terenao anaiky ny tsy fandraisanao andraikitra ny zanak'olona fa fitiavan-teny izany e. Tsaroa fa tsy mora neny fa hahazoana zavatra tsara fa tsy maintsy mila ezaka e. Andrinirika ka raha tianao ny hahazo vady tsara, asa tsara na izay zavatra tsara rehetra dia ianao mihitsy aloha no mila miezaka mampiseho fa ilainao izany dia ho tonga aminao ny tsara irianao na ho an'ny lehilahy izany na ho an'ny vehivavy. Mangina kely ndry fa zany amin'sainy e. Vitako kajy daholo ny fiainako sady endry no mivavaka. Aza miteniteny foana ry tsila. Foana hoany e. Na be diploma sy tapaizana tahaka ninona azy ianao, tsara tarehy nefa kamo velona, tsy tia miasa, tsy mahavoabatana tahaka izao dia tsarovy fa ianao io mihitsy ny mila miova aloha. Izay ianao vao tena hoe mila mivavaka marina amin'Andriamanitra, mangataka fahendrena avy aminy mba hahitondra tena fa tsy manala baraka an'Andriamanitra. Miteniteny fahatany hoe za endry, za mivavaka nefa tsy manome voninahitra n'ilay namoronanao akory ny fiainanao. Jereo anie omeo lanja ny nanaovan'Andriamanitra anao ry tsila. Oaka izay ny resantsika da fa mandreraka e. Marina izany. Tsila manao izay mahafinaritra azy nefa koa tsy maintsy tafety. Ohatra ay ve misy olona ato e. Ary maninona ny tsy voina ny varavarakely fa mibokato fotsiny ry tsila. Ary fa maninona ny tao manjombonjombony endrika tahaka izao?
misy zavatra mampiasa ny saiko mafy de mafy ry anja ary mety hitondrako loza mihitsy aza raha tsy voavaingana de aingana sa mivoaka ny trano ako fa loza hoana ry tsila nanan'olona vola be ahe efa ho 3 volana izy mitaky amiko foana ny amerenako azy io fa nodiko tsy fantatra andray kosa ary tsy izy rery ihany nefa olona 3 ory zareo no manana trosa amiko ory tsila ny roa aloha efa voalohako ihany fa ny ray mbola tsy voalohako hatramin'izao e andraikako de ho torino ny raha tsy voalohako angana ny volany zay ary fa vola be anga raha etsy ariary ory tsila efa nitady atraizatraiza e ny angavo mafy nitady vonjy tamin'ireo namako sy olo-patatro fa milaza tsy manana daholo moa ny olonako na manamanary amin'ny andro sarotra tsy fa vola natao inony zany ry tsila ka nanampiana tamin'ilay fandaniana tato an-tranoko ny karamako anie sady mampalahelo ny mahasosotra ny toetranao ry tsila manala bara-batana manala baraka an'Andriamanitra manala baraka fianakaviana tsy mbola nisy fitrosana taman'olona natao zany mihitsy tato an-trano fa tadidinao tsara zany ny volako foana ny lany dada sy neny aza mbola manampy antsika dako inona indray ka sendra ny tsy azo anoharana ny ary anjy rehefa tojo olana iah de tsy misy miraharaha mihitsiko mandainga ianao e azafady aloha raha ny tadiavina ny ianao tsy ny olona no tsy miraharahanao fa ianao ny tsy mandray lesona tian'ny fiainana mpitaina aminao azonao zany ny olona foana anie ny diso aminao fa ianao tsy mba manaiky diso zany mihitsy e aza mba hahilika amin'ny hafa mivokatry ny safidinao ry tsila ianao no mila miezaka amin'ny fehtena miasa mazoto mahay mandanjalanja sy mitantana amin'ny programa mpiainanao reny zavatra sarotra sy manahirany reny eny ny manefy ianao mba ahiatrika olana sy ady sarotra eny zay tadidio fa tsy hoe ny olona ihany ny diso ary tsy hoe rehefa manambady aho de ho vaovao azy zany tsy misy fahagagana any fa zay tadidio zao azy ianao tokana tsy hainao mitondra tenako mainka fa hiampy olo-kafa zay voatsapako fa tena ilaina tokoa ny malio tena fa tsy miankina lava man'olona ry anja zay mihitsy ilaina ny mandray andraikitra fa tsy midonadona-poana ampio ary anja inona ny ataoko e higadra ny raha tsy voaloha ny volan'olona ndre ary ino ny ty taratasy ty to sora-behivavy izy zany ndriko aoe miala tsiny fa tsy afaka ny eona aminao tsy nampoziko olona tahaka izao ianao sofa ny fanao fotoana isika mba hahitako anao mivantana saingy ny emitra raha vo nahatazana anao lavitra fa ahoana ry tsila taratasy napetrak'olona ho ahy iny e nisy tovavy ray izay nyfandray tamiko tamin'ny Facebook foana tena mba nahafinaritra aloha izy de hoe eo n'izay ankeo maraina saingy taratasy no nampanaterinao ahy mahamenatra azo ny miaraka amiko araka io ny soratany io re mampalahelo ihany any ary anje maninona ry ano ahilikiliky ny olona ie ka tena mampalahelo tokoa aloha ianao e satria zao ny vokatry ny tsy fandraisanao andraikitra amin'ny fiainanao tsy mahagaga raha tsy netiny ona taminao ilay tovavy na zatsy eo amin'ny toerany aza sady mamitaka ny hafa ianao no mamitaka ny tenanao koa aiza veko sary tonga lafatra sy tsara de tsara no asehonao amin'ny Facebook nefa rehefa tena miseho ny mahizy ianao de indrisy mifanohatra amin'iny ny tena mahizy ianao mila mandiny tena ianao ry tsila fa tsy manometsiny ny hafa lava izao safidinao neny te hijanona amin'izao toeranao zao e tapa-kevitra ry anja fa hitady asa
zay voatsapako fa tena tsy mety zao fomba fiainako zao na aleoko mihitsy miasa teny e. marina izany mandalo anery tsila ny fotoana ny fatany rany zao mahatanoranao zao indrindra ny fanararoatra esana mafy ahafahana manangona izay tokony angonina tsy endrasana fotoana manokana izany na endrasana vady anoana vo hetsika saindray andraikitra fiainanao io ary tsy isolo-kafanao izany amin'ny toeranao velively rehefa tsy ianao tompony no miezaka tsisy anao izany manoana tanteraka amin'ny fanapahan-kevitrao ary zoko koa tsy ho sarotra aminao ny ny anatanteraka izany satria anananao ny fahaiza-manao rehetra e. Tena manam-pahendrena raha nyritiry anjaka marina e. Andriamanitra rery ihany no endry ry tsila any aminy ianao no mangataka fahendrena dia omeny ihany koa za koa dia hivavaka ao anao mba hitanao fahombiazana sy hovanao dia zao afaka mampindram-bolanao merenanao volan'olona zatra indrindra ary zandriko saingy izao kosa averinao ny ary efa manana ianao satria misy ilako azy ny volako ny amantsy efa voasokajiko daholo ny volako mba hanamora ny fitantanana azy misaotra betsaka kery anja disy fisaorany tonga saina ary menatra mafy amin'izao mahazo azo ao raha zany tokoa moa tsy nisy andriana monjy ahy dia taizany ny hafarako any ampontsa nandray lesona e ary ezaka mafy mba handray andraikitra ny fiainako manomboko izao zay amin'ny lafiny rehetra mihitsy hivavaka mba hanampahendrena fa hay tena adala be mihitsy aka ity hatramin'izay zay voatsapako fa za mihitsy no namorona olana ho an'ny tenako aza manandry fa vantany vo mahazo vola dia averiko tsy misy atakandro ny volandry misaotra ry zandry malalako tsy misy isaorany zany zoky a izay nao nanana pirai-tapo mifanoana mandrakariva mba tsy ho lavo e mbola tsy tary zao fa fotoana mety tsara anaovana dingana vaovao marina izany e ka leo aloha ary ahy iomana dia andony trosan'olona e ndao ary mainky andony trosa amin'ny tenako ihany koa sady ny trosako amin'ny tenako no mavesatra indrindra ary hitondrako ny enina mafy dia mafy raha sanatria ka tsy voalohako amin'izao taona ny fahatanorako izao marina izany ry tsila faly miraban'ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana ity ny zokinao Eliandry Mitansoa no mitafatafa aminao eto indray ety ampanomboana aloha dia tianay namanao ato amin'ny feon'ny fanantenana ny miteny fa raha mizara izay kely fantatray sy tsapana eto ho anao zandry zahay dia tsy hoe manam-pahaizana tapitroatra mety ny fanoatra amin'izany mihitsy aza ary tsy hoe nahita fahombiazana tamin'izay hananaranay na mba resadresanay amintsika namana izay mpiara-miaino eto fa izay tsy nahombiazanay mihitsy aza no hakanay lesona mba tsy tianay ahavoantsika zandry zaraina amintsika mba tsy ahavoantsika intsony izay no mahatonga ny hoe izay adala ny toanjoky na toan'ny rainy na toan'ny reniny tokony tsy ahavoantsika intsony a izay nahavoan'ny zokontsika na ny ray aman-drenitsika tokony ho lanja miakatra mantsy ny fiainany ary izay mba kely vitanay kosa teo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia zarainay aminao koa so mba mety asoanao ihany adidina petraky ny tompo amin'olombelona mety maty sy tsy tanteraka tahaka anao ny asa ataona eto dia tanterahana ampanetretena mangataka vavaka izay satria tsy olona tanteraka velively ndendray ary isitona lesina hitafatafa kely avy amin'ny zava-misy santionany amin'ny zavatra hitantsika andavanandro ihany ange no narahantsika tamin'ny resadresaka izy menadata eo verimberina eto amin'ity fandarana ity no hoe mandalo ny fotoana ny fahatanorana tokony ho ararotina fa ny toyiny tsy mitovy ao ny manararoatra an'izany mba ahafahana manara-po amin'ny fafinaretana ao indray ny manararoatra an'izany mba ahafahany mampivelatra ny maizy azy manontolo na rabata na ratsay na ra-panahy dia tena manao izay ho afany mihitsy satria nampianarina azy fa
zay tsy vita ao anatin'ny fahatanorana dia ho sarotsarotra ny manatanteraka azy rehefa miamitombo ny taona. Ary marina mihitsy ny voalazany tsila teo hoe ny trosantsika amin'ny tenantsika no tena mavesatra indrindra. Zay tsy vita amin'izao fahatanorana izao ho sarotsarotra ny havitana azy arakaraka ny androsoan'ny taona. Raha miresaka mikasika an'izany hoe fiomanana ho amin'ny fanambadiana izany sika dia matetika sidokan'ilay fifankatiavana mafana ny tanora alohan'ny fanambadiana. Tsy teresadresaka an'izany hoe inona ny tokony ho fiomanana taona, inona no fomba fiaina zay tiantsika iarahana miaina ho atokantrano raha mitokantrano sika. Mamitaka iaina nefa izany. Amin'ity anio ity dia mifantoka kokoa amintsika lehilahy zay miomana ho amin'ny fanambadiana ny resaka. Tsy ny zavatra rehetra no vitantsika eto ny miresaka azy fa dia resahantsika miandalany eny ihany zay verina fa mety mahasoa antsika. Indrenandeha dia nisy tovovavy ny teny tahaka an'izao. Efa nahita lehilahy ve ianao izy zay tsy mijery fitaratra vao mitady vady sahaza azy. Ny olona irino vady ho izy dia toy ny anjely amin'ny lafiny rehetra mihitsy, kanefa ny tenany tsy mivaky loana kely aza amin'izay toetoetra tokony ho sahazan'ilay olona irino vady. Ary ny tena loza aza dia ilay vehivavy indray no andrasany hameny bangy eo aminy rehefa manambady hono. Mampieritreritra ny fanamarian'izany ho an'ny lehilahy. Dia azagaga sika raha misavoritaka ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao. Tsy vahaolana ho an'ny olona tsy vonina hiditra amin'izany hoe fanambadiana izany milohan'ny fotoana ny fanambadiana. Averina ihany. Tsy vahaolana ny fanambadiana ho an'ny olona tsy vonina hiditra amin'ny fanambadiana. Raha mieritreritra ianao fa rehefa tafiditra ao dia ao ny vahaolana. Lasa afo be ny tokantrano amin'izay fotoana izay, fa tsy arak'izay nantenainao. Misy tononkalo izay tsaroko tsara manao hoe ny lanitra ve no tadiavina sa ny elo izay mahatsiravina ao amin'ny fanambadiana no valan'ny fanontaniana. Ary izany koa no mahatonga ilay resaka fandretsika matetika mampieritreritra hoe ny ao anatiny no te hivoaka, ny any ivelany te hiditra. Afaka mijorovavolombelona aminao tokoa ireo olona efa manambady, na ireo olona miadana mpanambadiana satria misy izany, na ireo miafy ampanambadiana satria misy tokoa izany, na ireo tena mijaly ampanambadiana, eny na ireo misaraka mihitsy aza, azonao anontaniana daholo izy ireny araka ny karazany avy. Dia ilaza aminao ny tokony ataonao izay mikasa hiditra amin'izany fanambadiana izany izy. Fa tena ilaina ny fiomanana, ary indrindra fa ny eo amin'ny lafiny ara-toetra antsika, ny toe-tsaina. Be dia be ny olona vonina ny hanome torohevitra mahasoanao, dia anjaranao ny mandray izay heverinao fa tokony raisina na avela, tahaka ny voankazo anala hoy ny fitentsika. Ny azo antoka dia izao ry zandry malala isany. Misy banga tsy azonao fenona any amin'ny fanambadiana. Aza mihevitra velively ianao fa vahaolana ho faminona ny banga rehetra ny fanambadiana. Io banga heverina ho fenona io indray aza lasa fototry ny olana rehetra rehefa manambady ianao. Ohatra ny mety eniny zavatra rehetra raha mbola tsy miray trano mpifankatia, averintsika eto foana izay. Fa dia be diaibe ny tsy ampoizinao rehefa miray trano. Ary izay no ilana fifidianana izay ho vady, sahaza sy ny fiomanana meloa mikasika amin'ny fanambadiana. Antanio ireo olona manambady dia hanoro anao tokoa izy. Mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra dia tena ilana vavaka maharitra ny fifidianana izay ho vady sahaza. Satria azo antoka fa rehefa hitady ianao dia vonina ny hanolotra vady tsy sahaza ho anao mihitsy Satana mba hanampotehina ny fiainanao manontolo. Ramatoa Ellen White dia nilaza fa tokony hampitomboana havitelo eny ny vavaka mikasika an'izany rehefa mieritreritra ny hanambady ianao. Fa ankoatran'izay dia manana anjara andraikitra ianao dia ny miomana. Andriamanitra dia manampy ianao fa tsy manao ny anjaranao. Anjaranao ny miomana. Ho an'ny lehilahy manokana ny tiana ho resana eto aloha, tsy olona ho atao mpiasa sanatria no vadianao, fa olona hiaraka hiasa
sy ho ampiana aza. Ohatra, na manambola toy inona azy ianao dia be dehibe ny zavatra tsy ho vitany vola, tsy ho vitany mpiasa, fa tsy maintsy ny vadinao sy ianao ny manao azy. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fitezana ny ankizy. Raha mipiasa no asianao mitaiza azy dia aza gaga raha tsy toy ny ray aman-dreny intsony ianao fa ny piasa ny ray aman-dreniny. Rehefa lehibe dia ho hitanao ny vokany. Tahaka an'izany koa ny fandraisana fanapahan-kevitra kasika ny fikarakarana ny tokantrano izay tsy maintsy atao isan'andro. Izay toetra ny volavolainao taloha amin'ny fanambadiana nefa no tsy maintsy iainanao ao anatin'ny fanambadiana. Ary ireny toetra ireny no modely ho tafin'ny zanakao fa tsy nianatra voaka ny vavanao. Raha ka milahapaka fifanomezana fafinaretana ny filany nofinao fotsiny ianao ohatra, dia aza gaga raha hifindra amin'ny zanakao izany. Raha mandeha ho azy tsy misy fandaharam-potoana ny fiainanao tahaka ny lakana tsy misy voy, dia aza gaga raha hanoatra lavitra noho izany no ataony zanakao. Raha tsy zatra ny fe io fihetseponao, mora mitroatra ary manimba zavatra io vao mba mitony. Efa misy zavatra simba vao mitony. Efa zavatra mampalailo anao izy kanefa izay moa le toetra samy manana amin'ny fahalemeny. Mila feheziny izany, fa raha izany mbola tonga ny fanambadiana dia lasa olana goavana mihitsy. Tsarovy fa ho be lavitra ny toe-javatra ampirehitra matetika ny fihetsem-po sy ny atezerana mety hanapotika zavatra maro rehefa hiatrika ireo adidy samihafa ao tokantrano ao ianao. Zao zany ianao dia mila mianatra mibavaka amin'ny fehezany fihetsem-po manimbo izany. Ohatra vitsivitsy an'ireo. Raha olona zatra robaroba ianao eo amin'ny fampiasana ny vola milo amin'ny fanambadiana, aza mieritreritra ianao fa ilamina ho azy izany rehefa manambady ianao. Ka zao hoe samy manana ny faiblesseny, ny fahalemeny, dia fantaro dia ekeo, dia manova ezaka eo mba hahafahasoavan'Andriamanitra mba ho afaka manitsy an'izany. Fa ho sarotsarotra kokoa ny anitsy an'izany rehefa miamitombo ny taona, indrindra fa rehefa manambady. Tsy misy zavatra io azy izany na iova ho amin'ny tsara ho azy izany rehefa manambady. Tsy maintsy ianarana amin'ny lahatena melo araka izay azo atao avokoa ny fahazarana tsara rehetra tiana ho ananana. Mandeha irery azy ianao sahirana, ka maika aveo ombambady amanjanaka arahany adidy sy ny olana samihafa, ka aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa netokantrano, ekena fa misy toetra zay volavolain'ny fanambadiana. Rehefa manambady ianao dia manjary misy toetra zay volavolain'Andriamanitra ao anatin'izany fanambadiana izany. Saingy toetra hafa no zay tokony ezahanao ananana milohan'ny hanambadiana no resahana eto. Angatao Andriamanitra ny mery ianao amin'ny fanapahan-kevitra raisinao, fa tsy maintsy mandresy ianao amin'ny fikasana tsara tiana ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Miloha ny fanambadiana sy mandritra ny fanambadiana. Faniriana avy amin'ny zokinao izany ary hoentina iham-bavaka. Dia ary hivavaka isika. Raha izay ny an-danitra ao misaotra anao izay efa afaka niresadresaka teto mikasika an'izany hoe fiomanana ho amin'ny fanambadiana izany ho an'ny lehilahy. Izahay izay mizara an'izany dia tsy tanteraka amin'izany lafin'izany, fa nasainao izara izay fanandramana tokony ho fantatra ireo zandrinay. Ka dia mangataka anao izay tompo mba hita ireo tanora rehetrarehetra izay miomanao amin'izany fanambadiana izany. Mehosaina endry izy ireo ahafahany mahafantatra izay fiomanana tokony atao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay izany ry tanora isany, tsy misy ariary zato-pandriana, tsy misy fahagagana, fa miankina amin'ny safidinao ihany no ahatsara na tsia ny fiainanao sy ny fahombiazanao. Kanefa izao ekeo Andriamanitra hanampy anao, hanome fahendrenanao, hitarika anao amin'izay tokony atao rehetra dia hahita fahombiazana ianao. Hatreto indray ry alohan'ny fiarahana, misaotra anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana ao antsika teto, niaraka tamin'ny Rila teo amin'ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andrimitantso.
izay ilay onja ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Faly miarabanao indray, ny namanao Rija Esperanto Mory no miaraka aminao, ary maniry koa raha maniry mba irotsahan'ny fiadanan'ny Tompo aminao. Mbola mitoy ny fiarahantsika mianatra ny soratra masina, fa mialohan'ny tena idirantsika ao anatin'izany dia manasanao aloha hivavaka. Rainay ao izay ny an-danitra, misaotra anao manokana izahay no ny tombontsoa izay nomenao anay mba hahafahanay miara-mianatra ny teninao amin'ity anio ity. Mangataka ny fanainao masina izahay mba nilotsainanay hanazava ny sainay hatakaranay ny tiany teninao ambara aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola mitoy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Efa andro vitsivitsy izay no niarahantsika tao anatin'ilay fianarana hoe miatra amin'ny lanitra ny famindram-ponao, izay nahitantsika fa tena mpamindra fo tokoa Andriamanitra, ary io toetran'Andriamanitra mpamindra fo io no nahatonga ireo mpanao salamo tsy ny salasala ny hanantona an'Andriamanitra sy hangataka famelan-keloka taminy. Mino fa ianao koa efa nanao toy izay nataon'ireo mpanao salamo, ka efa nanantona an'Andriamanitra mba hangataka famelan-keloka. Italao famindram-po, fa mitian'io ity kosa isika dia hijery lafi ny hafa indray amin'ny toetran'Andriamanitra. Koa manasanao mba hijery izay voalaza ao amin'ny Salamo 3:100, 4 sy 5. Salamo 3:100, 4 sy 5. Avo ambonin'ny jentilisa Jehova, ambonin'ny lanitra ny voninahiny. Iza no tahaka ny Jehova Andriamanitsika, izay mipetraka any amin'ny avo? Araka izany, dia inona ny toetran'Andriamanitra voalaza eto? Andriamanitra dia avo ambonin'ny zavatra rehetra izy. Tsy misy na dia iray azy eto an-tany, na any an-danitra, na aiza ho ambony kokoa no ho Andriamanitra. Ao amin'ny dikateny katolika dia lazaina fa tafasandratra ambonin'ny firenena rehetra Yahve, mihoatra ny lanitra ny voninahiny. Tena maneho ny toerana misy an'Andriamanitra ny fanambarana eto. Tafasandratra ambonin'ny firenena rehetra Yahve, mihoatra ny lanitra ny voninahiny. Araka izany dia misandratra ambonin'ny Andriamanitra rehetra ilay raintsika ny an-danitra, ary mbola mihoatra ny lanitra mihitsy aza ny voninahiny. Tena lehibe Andriamanitra, ary izany no hideran'ny mpanao salamo azy. Tsy ny fahalehibiazan'Andriamanitra ihany anefa no tokony hiderana azy, fa ny famindram-pony ihany koa, araka ilay loha hevitra izay diniantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy, fa mpamindra fo tokoa Andriamanitra. Manasanao mba hijery ny toyany ao anatin'ity Salamo 3:100 ity. Ilay 5, iza no tahaka ny Jehova Andriamanitrika izay mipetraka eo amin'ny avo? 4, nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany. Na dia any amin'ny avo aza Andriamanitra, dia miondrika mijery ny ety an-tany izy. Na dia eo aza ny fahalehibiazan'Andriamanitra, dia miondrika mijery anao eto ambonin'ity tany ity izy. Ary tsy vitany mijery maso fotsiny Andriamanitra, fa te hanampy anao mihitsy izy. Ny 7 sy ny 9 dia milaza fa manangana ny malahelo hiala mivovoka izy, ary manandratra ny mahantra ho afaka ao amin'ny zezika, mba hametraka azy ho namany mpanapaka ny olony. Araka izany dia mametraka ny malahelo eo amin'ny toerana tokony isy azy izy, dia eo amin'ny toerana izay misy ny mpanapaka ny olona. Fa ankoatra izany dia mbola vonina hanao mihoatra ho anao ilay rainao any an-danitra. Dia zavatra iray izay heverina fa tsy ho tanteraka, kanefa dia vonina izy ny hanao izany ho anao.
toy izao ny voalaza eo amin'ny 5 salamo 3:10 mampitoetra tsara ny momba izy fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Ny momba izany dia ataon'Andriamanitra ho lasa renin-jaza. Fahagaganany izany tianeo zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tianao izy fa move anao vonona ny andray azy. Tianao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ka ny tsy tokony ho tanteraka azy dia azony atao mba ho tanteraka ho anao zay le fahagagana. Koa manasanao mba hanao toy izay nataon'ny mpanao salamo ihany koa, hidera sy ankalazan'Andriamanitra noho ny fahalehibiazany sy ny famindrampony, ary tsy hisalasala koa ny angataka famelan-keloka aminy sy angataka fo vaovao ary fiainana vaovao. Ary eto mpamaranana dia manasanao aho mbola hivavaka toy izay nataon'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 3:1. Salamo 3:1 manomboka eo amin'ny 1 sy ny manaraka. Aminao no anandratako ny masoko ry mpitoetra ny an-danitra o. Indro toy ny fijerin'ny ankizy lahy ny tanan'ny tompolahiny, ary toy ny fijerin'ny ankizy vavy ny tanan'ny tompovaviny no fijerintsika an' Jehovah Andriamanitsika, mandra-pamindra fony amintsika. 7 Mamindra fo aminay Jehovah o, mamindra fo aminay, fa tototry ny fanamavona loatra izahay. 8 Eny, tototry ny famingavingany miadana ny fanahinay sy tototry ny fanamavony mpiavonavina. Mety mandalo olana mitovitovy amin'izany koa angamba ianao. Mety misy olona angamba manao tsinotsinona anao, na koa mety manamavo anao mihitsy, na tena mamingavinga anao. Tadidio, fa mbola eo ilay rainao any an-danitra zay tianao mijery anao, ary tsy vitany hoe tianao izy, fa vonona ny hamonjy anao, vonona ny hametraka anao amin'ny toerana tokony isy anao. Koa aoka ianao ahery sy hijoro hatrany amin'ny fianteherana amin'Andriamanitra, fa ho hitanao ny famonjen'Andriamanitra indray androany. Mety hanana ny fijery ny mombanao ny olona, fa Andriamanitra kosa le rainao any an-danitra dia manana ny fijeriny mahakasika anao. Tianao izy, ary tia mindra fo aminao izy, tia mela ny helikao izy, tia nomeanao fo vaovao izy, tia hanova ny fiainanao izy. Ny momba aza lasa renin-jaza, ianao koa tian'Andriamanitra iova ny fiainanao, koa mahereza re sy mahatanja, ka aoka ho feny fiderana sy fisaoran'Andriamanitra ny fonao. Midera azy, mankalaza azy, isaory izy ny amin'izay efa nataony taminao, ary isaory izy ny amin'izay mbola hataony aminao amin'ny ho avy. Hitahinao hatrany aneny Tompo. Amen. Ny namanao Rija Esperanto Moro niaraka taminao tamin'ity androany ity, ary manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.